Ho aminareo anie ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana va amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Mitoria iverenany amin'ny lalany. Mitoria iverenany amin'ny lalany. Ao amin'ny bokin'ny Jona toko 7 andininy voalohany hatramin'ny andininy 10 izay vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary tonga fanoroany tamin'ny Jona ny tenin'i Jehovah nanao hoe: mitsangana ka mankanesa ny Ninive, ilay tanàna lehibe, ary torio aminy ny teny izay lazaiko aminao. Dia nitsangana Jona ka nakany Ninive araka ny tenin'i Jehovah, ary Ninive dia tanàna lehibe teo anatrehan'Andriamanitra, dia lalàna atelona. Ary Jona ny atomboka nandeha tao an-tanàna lalana indray andro ka nitory hoe: rehefa afaka 7 andro dia ho ravana Ninive. Dia nino an'Andriamanitra ny mponina ataon'ny Ninive ka niantso fifadikanana sady nitafy lamba fisaonana hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny kely. Anoho efa ren'ny mpanjakan'i Ninive zany dia nitsangana niala tamin'ny seza fiandrianana izy ka nanaisotra ny akanjo-mboninaany, dia nisarona lamba fisaonana sady nipetraka tamin'ny lavenona. Ary nasaina nantsona sy nambara eran'ny Ninive araka ny didin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka hoe: aza avela isy anendry hanina akory, na olona na biby fiompy, eny aza avela isy hihinana na hisotro rano akory ireo, fa aoka samy hisarona lamba fisaonana ny olona sy ny biby fiompy, ary aoka hitaraina mafy amin'Andriamanitra izy, ary aoka samy afon'ny lalany ratsy sy ny fandozana eny an-tanany avy izy rehetra. Fa angamba hiverina ihany Andriamanitra ka hanenina ary ala amin'ny fahatezera mirehitra mba tsy ho lany ritra isika. Ary rehefa hitan'Andriamanitra ny nataon'ireo ny amin'ny nialany tamin'ny lalany ratsiny, dia nanenina izy ny amin'ny loza izay nolazainy hamelezana azy ka tsy nataon'izany. Ray Masino, manamasinana ahy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mitoria iverenany amin'ny lalany. Rehefa tonga saina Jona, rehefa niala niantson'Andriamanitra ka naverin'Andriamanitra indray, dia indro resy lahatra izy anatanteraka amin'izay ny fitoriana teny tany Ninive. Da tsy keto zany fa rehefa ny mpitory filazany tsara no miverina amin'ny lalany, dia mora ho azy ny iverenan'ny vahoaka rehetra amin'ny lalandisony. Dia indro ary Jona nitory tamin'ny tao an-tanàna mba hibebahan'izy ireo hialany amin'ny lalany ratsiny. Dia indro nanomboka any amin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka ary ny tany manontolo resy lahatra ka nandiny tena, nanokana fotoana andro fifadikanana sy fisaonana, eny fotoana fivalozana, fotoam-pibebahana, fandiniteny ary tena iverenana amin'Andriamanitra mihitsy. Tsy lay endrika ivelany izay mihosotra lavenona sy mitafy lamba fisaonana no zava-dehibe, fa lay toe-po sy toe-panahy resy lahatra ka iverina marina amin'Andriamanitra ary anary ny faharatsiana rehetra izay nilomanosany teo aloha. Lay antso izay nataon'i Jona, ny fitoriana izay nataon'i Jona eto zany, dia fitoriana miantso ny vahoaka ray manontolo mihitsy hiala amin'ny lalana ny zorana izay nivarina makany amin'ny fahafatesana. Eny, Andriamanitra efa vonona andringana azy raha tsy miova izy
no indro ny antefany reto teny reto ka dia zao resy lahatra izao ary vokany na Andriamanitra koa aza mba nanenina tamin'izay fandringanana ho ataony ka dia tsy nataony izany. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, misy fotoana isika ketraka, misy fotoana isika kivy ny amin'ny fitorinan'ny filazan'ny tsara, toa tsy misy vokany izany, toa rano atondraka andamosin'ny gisa, toa ohatrany goutte d'eau dans l'océan hoy ny fitenenan'ny sasany, toa tsy hita ny vazanainy akory amin'ny faratsin'ny tany, saingy aoka ho tsarovanao fa raha tsy misy ny goutte d'eau, tsy misy ny océan. Ary misy fiantefany mandrakariva ny vokatry ny fitorinan'ny filazan'ny tsara na ela na ho aingana, ary tsy maintsy miasa mahery any amin'ny fony izay hitoriana, amin'izay mandray ny tenin'Andriamanitra. Tokony ho tsaroantsika mandrakariva mantsy ry havako malala fa Jesosy Kristy ny votoatin'ny filazan'ny tsara, ka izy Jesosy Kristy mihitsy no momba ny filazan'ny tsara, tsy momba ny mpitory fotsiny izy fa momba ny filazan'ny tsara mihitsy ka mampahomby ny asa fitoriana filazan'ny tsara. Koa aokitsika tsy ho ketraka, aokitsika tsy ho valalanina, aokitsika tsy ho mora kivy amin'ny asa fitoriana filazan'ny tsara, fa tsy maintsy ahitam-bokatra izany. Tsaroantsika ny tenin' Jesosy Kristy ilay niteny fa raha misy mpanota iray mibebaka ety ambony tany dia fifaliana lehibe any an-danitra. Izany fifaliana lanitra izany iombonantsika am-pony lanitra ray manontolo, amin'ny lanitra manontolo no azotoantsika mihazakazaka amin'ny fitoriana ny filazan'ny tsara teniny ankehitriny. Jesosy Kristy nazoto nitory filazan'ny tsara, nitaona olona maro hanaraka azy, nampiala ny olona tamin'ny lalan-dratsiny, ary dia izany koa no narahany fiangonana, narahan'ireo apôstôly, ary izany no asan'ny fiangonana mandraka ankehitriny. Aokitsika ry havana tsy ho kivy, tsy hisalasala amin'ny fitoriana ny filazan'ny tsara izay atao, fa tsy anjarantsika ny vokatra, kanefa na tsy anjarantsika tsy maintsy misy antenaina, fa ny zava-dehibe dia mitaona olona maro ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Saotra ray eo fa nandre ny filazan'ny tsaranao izahay, ny baiko izay maniraka anay hitory na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mba hitaona ny olona hiala amin'ny faratsiny ho tonga amin'ny fibebahana ka anatona anao Andriamanitra. Misaotra anao izahay ny amin'ny fomba anao anay ka ahazahoana hery manatanteraka izany hatrany. Raha eo ankehitriny ary hiatrika izao herinandro vaovao izahay, tafio amin'ny indrafonao, tafio amin'ny fahasoavanao ary fenoy amin'ny fitiavanao. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany vavaka izany, misaotra Tompo. Amen.